zara hevitra zara hevitra fandaran'ny sapan'ny fampahalalam-bovao eto amin'ny ICM radio 730 andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amby 24 enatra tomplasy sy tompoko vavy a manatitra ny araba indray ho anao mpanaraka ny fandarana zara hevitra eto amin'ny ICM radio 730 mandeha ao amin'ny pejy Facebook Info Culture Média 2.0 tiré FM 104.8 ihany koa ny fandarana zara hevitra toy izao amin'ny vahiny amin'ny tendroany ty araka ny efa nampahafantaritsika ary matoa Lazara Zafiachon filohan'ny antoko Rassemblement des Citoyens Responsables na ny RCR miarabanao ary makasitraka indray nanaiky ny fanasana ity eto amin'ny ICM radio atao anatin'ny fandarana zara hevitra ary miaraba ihany koa natratra ny taona vaovao 2024 na dia efa aty amin'ny voalohan'ny volana febroary arsika miarabanao Michel Mentsanary miaraba mivoaka malagasy ary misaotra anareo atao amin'ny ICM mandray anay amin'ity androany ity ary araka ny teninao ty dia manara loatra miaraba mivoaka piano atsika natratra ny taona vaovao ary mirary soa atsika rehetra ho amin'izany taona 2024 izany miaraba tompoko anisany mbola ao anatin'ny fitetezam-pahatra ny antoko RCR moa amin'izao fotoana izao ary nararoatra moa zany zay teto amin'ny ICM radio ny antso any Lazara Zafiachon raha hoe tonga teto Antananarivo ny tenany makasika ilay hoe fanovana rafitra raha hoe efa nanomboka ilay fanovana rafitra ny taona atrikasa moa zany nanaovanareo an'ilay hoe fanovana-rafitra hitetezana ny fotony aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ilay lalana zany amin'ny RCR ny fanabeazan'ny olom-pirenena makasika izay fanovana rafitra izay tsy tarefesina zao dia zao le izy namana Michel satria mbola lavitra ny ezaka na dia eo aza ny ezaka ataon'ny ekipa izay sorana be dehibe ny mambra rehetra sy izay rehetra mpandray anjara ny mpikarakara ary ireo le mpandray anay any amin'ny fatra rehetrarehetra dia mbola sarotra ny mandrefo hoe atraisa satria Madagasikara tena mitadasika io le tenenina foana tena tsy maintsy manaova rafitra tsika fa raha itety Madagasikara ao anaty ray volana satria ray volana ny propaganda eto amintsika tsy possible misy ny tetezana Madagasikara ray volana na andeha 4 km/h azy ianao ratsy manofa hélicoptère nefa ny ofen'ny hélicoptère tsy maintsy efaina 5 tapitrisa isan'ora izay no mahatonga an'ilay fanaovana politika ho lasa fitadiavam-bola satria andoavana trosa indray mandara rehetrarehetra raha ohatra ka hiditra amin'izay ny RCR fa izay miomana ny amin'ny anovanany rafitra na oela na oaingana ary hita fa mandeha ihany le satria matoy anareo ny antso anay amin'ny plateau tahaka izao dia mafantatra le ezaka atao ary sorana be dehibe anareo koa amin'ny ezaka atao satria araka ny valeuran'ny RCR mifamiana isika dia ny raharetsika mba tonga any amin'izany fanovana-rafitra zany fa tsy misy lalana tokana tsisy misy lalana afa-tsy izay lalana tokana zay dia ny hoe mila manova rafitra tsika raha hiala amin'izao situation misy amin'ny Madagasikara zao eo amin'ilay hoe anatanterahana an'ilay rafitra mihitsy zany hoe mety eo amin'ny Afrina io iverina kely fantany hoe amin'ny Afrina io zany le hoe hitakinareo amin'ny anabeazan'ny pirenena anaiky an'ilay rafitra zay apetraky ny RCR hoe ananan'ny Madagasikara an'izay hoe fampandrosoana tena izy izy na manaiky ary no laka tsy mandeha voie normal na ohatra élection dia tsisy ninazo atao satria ny RCR tsy mieritreritra nongam-panjakana noho izany miandro fifidianana zany ny RCR raha ohatra ka izay ka navitanay alohan'izany aza le izy dia tsy maintsy miandro fifidianana foana fa raha ohatra tsika ka eritreritra hoe lalana hafa nandehanana dia tsy mbola mety indray le fanovana-rafitra le fanovana-rafitra maka mitaky fampihavana-pirenena dia ao anatin'le fampihavana-pirenena ianao any manova le rafitra fa tsy mety raha ohatra ka manangana ady nefa anova rafitra hitantsika taratra amin'izany zareo Afrikanina tatsimo nandalo fampihavana-pirenena izy zareo Rwandais inona ty izy Rwanda nandalo fampihavana-pirenena izy dia ao anatina consensus national no ametrahana rafitra vaovao ahafahana indray mitondra Madagasikara mandritra ny 100 taona na 200 taona zay inona fa tsy hiova intsony satria rehefa stable io rafitra io tahaka ny any États-Unis tany amin'ny firenena hafa rehetra dia tsy misy crise miverimberina intsony ato anatin'ilay firenena noho izany navitanay ato anaty fotoana fohy aza satria izay miezaka ihany koa le vahoaka koa le olona resy lahatra miezaka daholo mandray andraikitra hoe raiso le andraikitra azo vahoaka fa tsy misy lala akoatran'io dia mivoy le olona zany mivoy an'le ohatra fa izay moa nanandrana tamin'ny fifidianana teo mbola tsy tafapakala izy fa taoriana fifidianana zay voahenona hoe tsapan'ny olona fa ilaina marina ny fanovana-rafitra satria nizaniza gouvernement tamin'ny fandimby teo dia raha tsika malala ny résultat
ka tsy hoe tsy mahinanina daholo akory ny minisitra rehetra nandritran'izay republika efatra mifandimby zay fa misy sakana ngeza be ao ambany ao eo amin'ilay rafitra eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao manao hoana ny fahitan'ny eritreherany le rafitra mahatonga ny Madagasikara mbola hoe zao ny zavatra misy eto Madagasikara hoe mikorotana tsy mifampatoky ny mpitondra sy ny hoentina. ny amin'ny ankapobeny a ny rafitra raha raintsika hoe rafitra politika misy rafitra toe-karena misy rafim-piarahamonina io rafim-piarahamonina io zany efa maty rahantsika malala ny fahafatesany rafim-piarahamonina eto ho tanysaitsika eto ve ny fanapahan-doha ho tanysaitsika eto ve ny fandoarana mason'olona ho tanysaitsika eto fa ny antony tonga an'io a dia ny rafim-panabeazana diso ao anatin'le rafim-piarahamonina tsy na ahitanao a rafim-panabeazana nareo moyen info culture média dia anisan'ny mahafaty ny fiarahamonina koa tsy fampitana ny kolotsaina eny anivo ny fampianarana satria tsy manana kolotsaina le olona tsy voakolokolo zany le saina dia azagaga ianao raha tsy malala ny tokony atao intsony ny fiarahamonina ka rehefa eny amin'ny arabe a dia ajanony eo voan'ny arabe ny tomobiliny dia miresaka izy tsy tahitra avy izy manao zany zavatra zany a dia zavatra tsy eritreretina ho vitan'olombelona tsony tahakany hoe zaza telo efatra taona dia vonon'ny ray niteraka anazy na ray kely dia zavatra tsy eritreretina ho vitan'olombelona lasa vita amin'ny malagasy vokatr'izay tsy fikolokoloana saina zay dia rehefa tsy voakolokolo ny saina dia mivadika biby a le fiarahamonina maty zany rafim-piarahamonina aty amin'ny rafitra toe-karena moa dia rahantsika malala fa mahatra indrindra tsika aty ambonin'ny tany a fahatelotsika amin'ny fantrana eto ambonin'ny tany faharoatsika amin'ny anoanana eto ambonin'ny tany itsika no vorehetra indrindra dia Afrika dia raha malala zany fa potika ny lafiny toe-karena aty amin'ny rafitra politika indray a raha mametraka rafitra politika raha ny tokony ho izy dia ny rafitra mpanara-maso no atao matanjaka indrindra zany hoe le système de contrôle zany tokony ho izy zany a dia io législatif io a na le tsotsika hoe député mahazatra atsika io zany ny tokony rafitra mafindrindra dia raha tsika malala nefa fa voavidin'ny mpitondra ny député nandritry ny mandat maro nanomboka tany amin'ny 3e république fotaditsika ny resaka 4-4 nanongana dia avy eo ny député nanongana ny président de la république dia nantanjaka kely ny parlemanta tamin'izany andro zany fa tateoriana ny député dia lasa voavidim-bola taditsika ny afiarana malety tamin'ny fitondrana teoloha kely a taditsika zany zavatra zany a ary miverina le izy tateoriana amin'le 5 tapitrisa isaky ny député a dia nanao motion de censure ny député farany te fa voavidy any izy a dia tapaka indray le motion de censure tsy hita indray le motion de censure zany hoe faible le système de contrôle ka rehefa malemy ny système de contrôle dia tsy mihodana intsony ny rafitra politika fa zay tia ataon'le mpanjaka eo zany na le mpitondra satria lasa mpanjaka izy raha tsy misy système de contrôle satria anazy ihany ny législatif anazy ihany ny justice ary anazy ihany ny exécutif ny démocratie nefa mitaky ny séparation andreo zany hoe séparation des pouvoirs misy mpanara-maso misy izy sady mpanano alana mpanara-maso misy ny mpitsara ary misy ny mpanatanteraka ka raha ohatra ny mpitondra tsy mahana mpanara-maso nefa fiheziny fitsarana dia mivadika antsoina hoe dictature ny antsoina zany satria izy daholo mandray an'ireo mpanapa-kevitra reo zay le rafitra maty zay no mahatonga anay mametraka foana hoe na io administration gasy io aza efa ela io tsy modina tsony tsy zatra modina tsony ngany administration fa mba manandrama ianao manantona responsable administratif eny anivon'ny fanjakana rehetrarehetra eny fa eo Tananarivo ka mbola izy mety sita satria be dia be loatra le olona fa any ambanivohitra any miakohatra ray ianao misy membre NRCR mamboly voatavo any Andranofasika Ambatoboeny dia mahana voatavo 7 hectara fa tonga any le valala mihinana an'le voatavo dia manontany izy hoe aiza ny tokony atona mandehanana amin'ny direction régionale ny agriculture any Mahajanga fa tonga any ianao tonga amin'ny tompona andraikitra ray ianao dia ianona ny tompona andraikitra anio dia miala ianona ny tompona andraikitra anio rehefa tetezinao izy rehetrarehetra ao anatin'le direction samy tsisy tompona andraikitra misy soratra nefa eo mivaravarany hoe protection végétale amin'izay fotoana izay a tsisy mandray ny andraikiny intsony le mpiasam-panjakana fa efa nyvonoana le administration voaka le resaka politika satria ny politisena ny administration dia le olona manao anaty administration staff politika sisa mipetraka ao fa tsy ny olona nianatra ao hoe fonctionnaire tsony fa le fonctionnaire mipetraka any an-trano izy tsy ilainao dia maty zany rafitra rehetrarehetra zany tsy resantsika tsony any fitsarana tsy resantsika tsony any amin'ny hôpitaly raha makany Moramanga ianao zao mahita hoe mitombondray ny tazomoka amintsika amin'ny teny zao raha ny mahazatra hatramin'izay dia hoe misy campagne na aty amin'ny tazomoka efa routine administrative zany raha ho nivon'ny
fahasalamana fa maty daholo zany routine zany rehefa mipolitisiana le administration de tsy mifonctionne normal ntsony zany le fiarahamonina le administration tsy mifonctionne normal ntsony noho zany mila mamerina manorina Madagasikara mihitsy tsika zay eritreretin'olo hoe sarotra be zany fa raha ohatra ka fierina rehetra ny enimpolo taona ny eritreretinareo tsabona ao anatin'ny fotoana foy de miracle amin'ny filazana zany ka zay tompoko tsy mahay miracle fa anaova rafitra ny anaranay de zay no itambaranay ao anatin'ny RCR de zay no ahafahanay manolo tanana ho an'ny vahoaka malagasy raha mety amina ny fanovana rafitra ho resantsika manokana zay rafitra politika zay fa ny rafitra raha toe-karena mbola tsy voaresaka ngamba teo nefa io ihany koa no fototra lehibe ahafahana mampandroso ny firenena raha amin'izao fotoana zao eto Madagasikara de efa mananika ny 5,000 ny euro anankiray zany hoe nefa ny malagasy tsy mahita 5,000 zany raha hoe miasa teny izy ohatra mitarika sarety ao anatina ray andro zany hoe anisan'ny taratra anankiray ihany koa zay hoe mahantra ny firenena raha tsy mahazo euro ny firenena iray zany hoe mbola rafitra ny lovaina ihany koa le raha toe-karena zany andrefesana ny toe-karentsika eto Madagasikara Andriamatoa Lazara Zafiasson manao ahoana ny mety anovana ny rafitra raha toe-karena eto Madagasikara ahafahan'ny Madagasikara zany mandroso raha hoe tara 70 taontsika raha mitaha amin'ireo firenena nitovy a Madagasikara. Ny rafitra raha toe-karena de tsy maintsy mijery rafi-piarahamonina ianao rehefa hifidy rafitra raha toe-karena manao ahoana ny fiarahamonina ivelona amin'ilay toe-karena fiarahamonina malagasy de tsy nianatra mipetraka any ambanivohitra ny 20 isanjato raha amorona asa ianao zany de asa ho an'ireo 20 reo ny tadiavina fa tsy asa ho an'le 20 le asa ho an'ny 20 nefa tadiavina mpitondra fanjakana manafatra entana tsika hatramina vary aza ahafarana fa raha ohatra ka mifinanse an'le 20 ny fanjakana amboly satria reo le mpiasa de tokony eo amin'ny secteur primaire zany le toe-karena no miainga rehefa mahamokatra tsika zay vao mitady hoe ahoana ny anodinana an'ireo vokatra reo de miaka miditra makao amin'ny secteur secondaire rehefa voadina le vokatra de zay tsika vao mitady hevitra ahoana ny amarotana an'ireo vokatra reo de zay tsika vao miditra secteur tertiaire zany hoe tokony domine zany le secteur primaire ny mahatonga an'le ro miakatra ny valeur ny ary mitotonga ny valeur ny ariary de satria tsika tsy mahana vokatra rehefa tsy mamokatra ianao de tsy maintsy manafatra entana de tsy maintsy mividy entana ny velany noho izany tsy maintsy mitady vola vahiny ianao hividianana le entana ifandrombahana nefa le vola vahiny eo amin'ny tsena satria tsy maintsy mividy vola daholo ianao mividy vola vahiny ianao rehefa anafatra entana miavitsy ary le vola vahiny de miakatra mividy le vola vahiny de miakatra ho azy mividy ny entana farana de miakatra mividy ny entana eny an-tsena satria le produit local tsy maharaka n'le besoin le firenena Madagasikara nefa midadasika ny tany malalaka ny rano betsaka eto Madagasikara fa tsy mbola nahita fanjakana na ray aza na metraka politique agricole mazava hatramintsika amin'teny zao raha 4e république ny resahana inona le politique agricole mazava ahoana ny anetsehana ny tatsaha fa reo le toe-karena reo le olona miasa ao amin'ny sehatra primaire ka rehefa tsy mijery ny rafi-piarahamonina zay de tsy mahita vahaolana amin'ny lafin'ny toe-karena de rehefa tsy mahita vahaolana amin'ny lafin'ny toe-karena de raha tsy toerana stabilité politique de mikorotana le fiarahamonina politique de mikorotana amin'izay le fiarahamonina ray manontolo zay ny atao hoe crise systémique anao amaretanay azy zay le rafitra mila ravana ray manontolo ao amin'ny RCR ve misy an'ireo voamera reo zany eo amin'le hoe fanovana rafitra sosialy toe-karena politika eo amin'le rafitra ny tena hoe mipaka amin'ny rehetra zany tena andrasana amin'izao fotoana zao anatina hoe tsy manao miracle hoe ianao teo ny RCR fa le hoe rafitra ahafahana manova sy mampandroso aingana ao anatin'ny fotoana fohy ahoana no mety hoe andresena lahatra zany ny olom-pirenena anaraka an'le RCR efa fantany tany voalohany ihany zay fa mifandray amin'le hoe sokajin'ilay rafitra misy eo amin'ny RCR azavainay aloha le hoe rafitra maty de nahatonga ny rafitra io maty de ny aingavy amin'ny fiarahamonina maty le raha fiarahamonina de ny fanabeazana maty ny fanabeazana zany no atao prioritaire ao anatin'ny RCR noho izany misy rafitra ao misy commission na voamera miandraikitra ny fanabeazana sy ny formation io zany no mahatonga anay manohana mpianatra amina vatsim-pianarana mba hoe averina amin'ny lanjany le fianarana raha tany amin'ny 2e république tsika tena zavatra hafa nametrahany 2e république an'izany fianarana zany hoe ndao hianatra de tam'izany nainotsika zany hoe io andeha hianatra izahay noho izany
rehefa napetraka lohalarana ny fanabiazana na de nisy aza ny lesoka tamin'izany a de mba farafaratsiny a malala ny tokony ataon'le génération any aorinany amintsika miteny zao mantsiny a very repère le tanora de mieritreritra izy fany an-dafy no misy vahaolana de lasa izy mile fany an-dafy ary mianatra le ankizy mba hivoaka ny ivelany satria le fianarana atao eto Madagasikara tsy mamaly anao mialoha hoe anao iny anao rehefa lehibe ninona filière idiranao a de tsy fantatrao andeha hoaiza fa tsy voaray-tany amin'ny filière hafa fotsiny anao de mba miditra any filière hafa fa tsy fantatrao inona ny tanjona am'le filière satria ny fanjakana tsy mijery le filière eto hoe iza daholo le majorité promotion tany amin'ny agro tany amin'ny polytech tany amin'ny faculté des sciences tany amin'ny faculté des droits tany amin'ny faculté des lettres tany amin'ny gestion tokony reny no alaina anohana n'lay a fitondrana hoe inona le zavatra nianarina reo de andao ampiarina fa tsy ny privé any akoa ro mila an'ireny fa eto amintsika manko a ny eritreretana hoe mila an'le mpianatra de ny secteur privé any mila an'ireny fa fanjakana zany a tsy mampiasa an'ireo olona nianatra reo tsika ary mahana grandes écoles tahaka ny hoe école nationale d'administration fa tsy ampiasain'ny fanjakana avy a ny olona mivoaka avy eo a fa avela amin'ny flotte fotsiny le olona satria le staff politique no mameno an'lay birao-mpanjakana amintsika miteny zao izay hoe fanasogajinan'ny rafim-pampianarana eto Madagasikara zay ho ambany a monisan'ny tsy nampandroso angamba ny atsika hatramin'izay nisy ihany ny fitondrana tany aloha nanohana an'ireo mpianatra hoe manam-pahaizana de natoanana nalefa nianatra tany ivelany nefa rehefa le ohatran'izay a de lasa tsy mety miverina eto Madagasikara ntsony le mpianatra satria any ny mamaly ny filany le fampianarana zay ataony raha hoe eto Madagasikara manokana zao vitsy ny sekoly mampiofanao teknisiana zany hoe vitsy ny mpianatra afaka baccalauréat de afaka manohy ny fampianarana fa any amin'ny enseignement général daholy a ny mpianatra amin'izao fotoan'izao nefa vita baccalauréat eo le noho ny fahasahiranana de lasa mijanona mianatra avokoa le mpianatra nefa le tany am'le enseignement général tsy namaly an'le filana takina amin'ny sehatry ny asa raha hoe eto Madagasikara manokana fa mitaky bac plus vao tafiditra miasa any amina orinasa hoe mifanaraka amina diplôma ny mpianatra anankiray ny hoe asa takina zany eo am'le fampianarana teknika eto Madagasikara ihany koa ve sao de tokony reny no ampina kokoa zany raha hoe eto Madagasikara manokana satria raha hoe ny enseignement technique de mbola vitsy raha eto Madagasikara somary sokajin'ny olona hoe ho ambany raha mita amin'le enseignement général ka zay le olana satria tsy manao fana teknisianina tsika fa ifeverany gasy zany hoe ambany nefa misy daholo ny kategorina mpiasa rehetra eto ambonin'ny tany ka raha miala au niveau bac le akizy de namantsy nianatra ihany izy fa raha nanao bac teknika izy de efa mahay manangana trano izy raha nanao BTP noho izany ny formation technique tokony alefa prioritaire ao anatin'le fanabeazana satria tsy mahalala ninina ametaka ampola aza tsy haina ankizy manana bac tsy fantany avy zany ahoana fametahana ampola tsy fantany avy zany hoe ny aiza en plus moins batterie nefa ianarana azy zany amin'ny classe 5e classe 6e fa dans la vie pratique zany amin'ny fiainana andavanandro tsy hitanao ny fahalalana teknika tena zéro zay ny azo lazana anazy de tsy gakitsika raha tsy mandroso satria itsika mieritreritra hoe ingénieur agronome vao andeha amboly de tonga ingénieur le olona tsy te hiverana ambanivohitra satria efa nandany 5 taona izy tany amin'ny fianarana tokony izy zany tokony misy eo anelanelan'ny ingénieur tokony misy bac agricole de misy araky ny taloha de tokony misy bac plus 2 agricole de zay vao misy ingénieur agricole tokony misy hiérarchie zany manelanelana eo ka raha misy problème araky le niteneniko teo hoe misy problème any ambanivohitra any de le mahana bac agricole no akaiky kokoa ny fiarahamonina tsy voavany le izy vao miakatra mako amin'ny mahana bac plus 2 izy tsy voavany le mahana bac plus 2 zay vao miakatra re amin'le ingénieur raha problème goavana kokoa na eo amin'ny sehatra lehibe kokoa na faritra lehibe kokoa fa tsy misy zavatra zay fa banga le ingénieur tsy afaka micommuniquer na miresaka amin'le tatsaha de zay no mahatonga an'le hoe tsy mifandray le monde ny mianatra sy le monde ny tatsaha ka rehefa tsy mifandray reo monde anankiroa zany le monde ny main d'œuvre sy ny monde ny leader tsy mifandray de tsisy communication mipassy de maty le fiarahamonina eo amin'izay rafitra politika izay idirantsika manokana satria maro nangataka an'Andriamatoa Lazare Fiason ilatsaka fidiano filohan'ny pirenena ny taona 2024 nisan'ny nambaranao nefa ny antony tsy nilatsahanao le rafitra eto Madagasikara mihitsy no maty efa andresantsika teo zay
raha hoe am'izao fotoana zao eo am'le rafitra nolovaina mbola antsika zany hoe ny manana maro anisa no afaka mifeny fanjakana ny tokony fitondrana zany mazava ho azy ary mbola anisan'ny nambaran'ny filohampirenena zany nandritra ny fanendrenan'ny praiministra lehibe ny gouvernemanta hoe ny praiministra no avita ifehan'ireo maro anisa eny amin'ny anteny meram-pirenena raha ny praiministra lehibe ny gouvernemanta tsy Christian manokana nefa tamin'ny fiam-pitompiasan'ny filohampirenena Andry Rajoelina na filohampirenena ara-dalàna azy de anisan'ny miozongozona ny toeran'izany praiministra lehibe ny gouvernemanta zany nefa am'izao reo zany no praiministra io zany ny fehan'le solombavambahoaka zay mbola hofidiana am'ty taona ity eo am'ilay rafitra toy izay Lazara Fiarson anisan'ny nambaran'ny hatramin'izay moa zany le hoe tsy manana maro anisa de tsy maintsy mividy solombavambahoaka amin'ny alalana manety hitantsika angamba zany tamin'ny fitondrana teo aloha teo hoe tsy manana solombavambahoaka de vidiana manety rehefa ampandany lalàna eny amin'ny anteny meram-pirenena ka zay le rafitra maty io rafitra anteny meram-pirenena antsika iny hoe tsy mitombona zany io ianao hoe le moa de mieritreritra fa ny député anamboatratrimo de mahasolo vava anamboatratrimo fa mila hovaina io iny mahatonga anay manolotra le filan-kevitra ambon'olo kendry ka misy solotena avy any amin'ny fokotany sy avy any amin'ny secteur tsirairay hoe samy manana solombavambahoakany ny secteur hoe tia ny solombava mipanakanto tia mpisolovava mpamboly ity ny mpisolovava mpiasa-panjakana de reo samy manana intérêtny de mitondra feo avy any amin'le vahoaka soloany tena fa raha olona ray ny solovava namboatratrimo olona roa ny solovava namboatratrimo de tsy possible mihitsy zany satria na ny anantona le député ary mampatahotra le vahoaka fa raha misolovava mpamboly ianao de mazoto manantona anao le olona satria hoe za mpisolovava antsika mpamboly zany hoe mpamboly ianao zany lo mazava ho azy de moramora le communication de mandeha le proposition de loi ka zay zavatra ela tsika enay satria tsy maintsy vidy député zany ianao rehefa tsy manana de miovaova ny hevitra le député avery lasa mikisaka makare amin'ny ilany ery azy satria misy vola mahatonga azy mitady vola ka izy ne takino caution amin'ny fifidianany ho avy zao fifidiana député ohatra na enanjareo 50 millions ndray izy fa saika hoe 100 millions 50 millions FMG ny caution mpisolo vava re tompoko le hofidiny ianare ve rehefa maka mpisolo vava de le mpisolo vava no mando vola sa ianareo maka mpisolo vava apetrako aminao le fanontaniana Michel iza ny tokony ando vola le olona maka mpisolo vava sa le mpisolo vava no tokony ando vola ny olona maka mpisolo vava ny zavatra misy eto amintsika le mpisolo vava no mando vola de gaga ve ianao raha tsy isy olony vavanao izy satria nandoa 50 izy 50 millions izy nandoa 10 tapitrisa ariary akoatra propagande amina miliara de tsy maintsy efainy le vola de zay olona manohana anazy eo tanàna eo makapa eo opérateur vitsivitsy eo zay mba tohaninareo za fa rehefa eo za de tsy kitiako nareo am'reto zavatra maromaro reto lasa feheziny le de lasa feheziny le tanàna satria misy mpifehy koa izy eo tanàna le olona matanjaka eo tanàna mifehy anazy de gaga ve anao raha ohatra ka alain'le olona matanjaka ny taninao de nitarainany amin'ny député anao de mamaly le député tsy vitako io fa any ambonimbony any eo de zay ne mahatonga le alatra tany de ohatr'izay no mahatonga le alatra tany satria le olona tsy maintsy anefa n'le vola tamin'ny propagande zay mahatonga anay manentana hoe iny t-shirt anaovanao iny ene tsy niimprimena tamin'ny rano izy iny na niimprimena tamin'ny vovoka fa vola no nanaovana anazy iny de tsy maintsy aloha iny t-shirt iny ianao mahazo t-shirt na 10,000 na R1 de anatin'ny 5 taona iny ny anaovanao ka rehefa tapaka ny jiro de ampidiro zany le t-shirt na rehefa tapaka ny rano de ampidiro le t-shirt fa mahatonga ny jiro tsy ara-dalàna de ny tsy fanana fanjakana vola satria tsy maintsy izy manefa ny vola andreo namatsy azy tamin'ny propagande noho izany tsy vahaolana antsika io rafitra io raha le parlementaire andresahana satria tsy afaka hitondra ny feonao zany manamboatratrimo raha olona anankiroa fa tokony mifidy mitambatra ny secteur tsirairay araka ny teneniko teo hoe alefaso ny mpanakanto zay manara ara-dalàna de ampidiro ando etra reo de reo afaka mifidy hoe ity ny olona isolotena anay fifidianana madio am'izay fotoana zay de mpisolo vava amin'ny mpanakanto iny raikitra ny deba iny tsy mba zaza de miteny ny mpanakanto hoe zao ny teny ny mpanakanto raha ohatra ny fanjakana ohatra manao censure any orinany
de miteny mpanakanto hoe ty azo atao censure ty tsy azo atao censure satria mandeha fifidianana le izy rehefa avy eo satria adihevitra be teto misy olona mamoaka zavatra mamoafady de maintervenir ministère en culture fa misy olona sasany manao an'le izy fa tsy miditra ministère en culture adihevitra be any amin'ny omda fametrahana directeur amin'ny omda satria tsy manana feon'le mpanakanto hoe any mpanakanto ve io sa any mpanao any mpanakanto ve io sa ny fanjakana sa ny vahoaka sa ny izy zany rafitra maty daholo tsisy mandeha am'izay lony io fa raha-parlementaire ny resahana tsisy ninantena antsika am'izay fifitiana député ho avy andray fa de efa miomana indray tsika ny amin'ny député Anondrana Volamena, député Mandravatrano, député Famely Totondry, député Famely Daka Ambeny Tanàna, député mandeha bedy mpampianatra any an-dakilasy satria nasaina manao sport ny zanany ohatrohatr'izay zany ny andraisan'olona le député iveriny fa mahana fahefana amin'ny zavatra rehetra izy nefa mpisolo vava tahaka ny hoe raha misy fivoripokon'olona de rako anao misy la isolo ana dana mba ento any ny feoko fa za tsy afaka de rehefa tonga any ianao de ianao monsieur dadany eo anivy le fiarahamonina satria ianao aza ny rako ny tena marina ianao zany ny tena ambanin'le vahoaka mihitsy satria iraka ianao fa tsy zay ny zavatra misy eto fa madika am'izay fa zareo indray no honorable de samy manao ny rehetra zay honorable ianao fa le vahoaka tsy honorable le vahoaka maniraka le patron reny tsy honorable fa le iraka ndray hoe ndany ianao metsena honorable ataovan'izany ange mpanampinao trano honorable ndany ianao metsena izy ny rahana amintsika gasy zany mety ny mpisolo vava indrinay miantoka vola mety amintsika daholo zany mifamadika daholo ny lojika eto amin'ity fireneny ty ka izay ny ilana le fanovandravitra fa tsy ho vitatsika eto moa ny idetahena ilaza amin'ny tsipirenan'le rafitra tokony apetraka fa efa betsaka ihany ny fandrazavana nentin'ny RCR mahakasika an'izay eo am'le rafi-pitsarana indray anisan'ny mifandray amin'ny resaka politika izy io am'izao fotoana izao hoe rehefa misy olona ambony tafiditra eny amin'ny fitsarana de misy ny mpanao politika akaiky ny fitondrana olona ny ambony ny fiadidina républicaine manao intervention ohatran'izay foana le zavatra eto ohatra ny trangam-piarahamonina hoe olona akaiky ny fitondrana ny manao zavatra tsy mety ihany de tafiditra ao amin'ny fitsarana de tsisy toy an'ilay raharaha ary matolaza rafiarson inona no mety mahatonga an'izay zany hoe rafitra amin'ny fitsarana tsy atokisan'ny vahoaka ka lasa any amin'ny fitsaram-bahoaka ny zavatra am'seo am'izao fotoana izao mahatratra mpangalatra ery mpangalatra koa ry io de tratra ny fitsaram-bahoaka nefa ny ry mpangalatra volamena mpangalatra tan'olona amin'ny hektara tsy hita le raharaha fa ohatrany hoe ao amin'ny fitsaranao indraindray ohatra ny mivadika any am'le mpitoro indray ara ny vahoaka indray ilay raharaha hoe fanalam-baraka de eo de zay ny asan'ny fitsarana satria ny atsika atao hoe ny système judiciaire atsika atao hoe système inquisitoire na hoe ny fanjakana de miaro an'izay marina any am'le fitsarana aloha zany de efa tsy mety hoe lapan'ny fitsarana midikany hoe justice tsy hoe fitsarana raha makany Frantsa ianao de mety hoe palais de justice de raha asina dika teny gasy ao any ohatra ny atsika ty asina dika teny frantsay ambany de raha asina dika teny gasy ny palais de justice de hoe lapan'ny fahamarinana na lapan'ny rariny de mahatoky tena ianao mitra le fitsarana hoe azo rarina zany ny any ivelany raha misy olona accusena na endrikendrena namono olona de anjara amin'ny fanjakana mitady le proof tena namono tokoa ve fa rehefa tsy mety proof ny fanjakana de tsy meloka le olona ary ny fanjakana mihitsy ny aza ny miaro anao fa ndraindray anao faible ka tsy ny fanjakana mame avoka anao raha ohatra ka resaka crime de miatra zany ny ivelany eto amintsika fanjakana faible le fanjakana de tsy afaka miaro anao tsony satria efa lasa mivadika le système zany accusatoire fotsiny de zay manambola no ianony lay mpitsara satria be loatra ny fahefan'le mpitsara rehefa tsy décentralisé le izy rehefa betsaka le fahefana de betsaka ny dossier traitena raha misy dossier ray alina ao anosy de azo amenao tsiny le mpitsara raha lay mpana hoe tonga avy any ny anankiray ny anaty maika be fa mba omeko an'izao ianao dossier ray alina anao amenao tsiny hoe le mpitsara raha manao corruption izy fa raha manarak'izay le séparation des pouvoirs de mametraka fa hoe tsy misy idirany exécutif ary amin'ny fitsarana nefa rehefa mitambatra eto amintsika eto mitambatra eto amintsika satria araka le nitenena teo hoe faible le fitsarana rehefa faible le fitsarana io de nizaniza manarama
de manarama koa fanjakana koa zany anatin'le manakaraman'le mpitsara hoe ity atao marina fa raha ohatra ka velaritsika fitsarana eo ka omentsika fampitsarana na resaka alatra koa zany ve moa de tsy maintsy entana ny anosy avy atem-bodratrimo anao no misy mangalatra ny akohonao tsy mahay mitsara any ve ny président fokontany le olona ny be ny tanàna Ambohidratrimo ny chef district Ambohidratrimo ny chef de région Ambohidratrimo chef de région Analamanga ny filoha faritany Antananarivo ohatra reo zany tsisy mahana fahefana ao anelanelany ao zany fa tsy maintsy eny Anosy daholy misy district firy moa zany no mitodika eny Anosy raha fitsarana ho Antananarivo fotsiny misy 6 arrondissement zany raha mahana problème eo Anosy miampy any Ambohidratrimo miampy any Ankazobe miampy any Anjozorobe miampy any Rivomamo miampy any Manjakandriana miampy any Mandramasina tsy lo izay tsitrintsiko tsiny fa misy district firy zany hitodika makao daholy de tsika ve de mieritreritra fa ho araky le mpitsara zany zay le ilana décentralisation de le décentralisation tsy resaka fahefana tsy resaka vola fotsiny fa na resaka sectoriel azy ohatrany fitsarana fanabeazana sy ny tarina mila décentralisation daholy tsy possible zany ny ampandehany fitsarana io fa rehefa loi de l'offre et de la demande io PDP ny demande makao am'le fitsarana kely nefa ny offre satria le mpitsara vitsy le mpitsara tsy maraka le dossier de famadika miakatra ho azy zany ilay vidin'le offre le mpitsara satria lasa lafo vidy be ny mpitsara anankiray de lasa ny olona micorrompre an'iny de efa zatra an'izay ary le mpitsara rehetra mifandimby teo akoatran'ny corruption idirana amin'ny NMG fa zatra an'izay izy de ho gagavenao raha resiny marina ka lizy ny tsy lapany fahamarinana fa lapany fitsarana dikan'izany tsy fantatra na ny marina na ny diso ny voakao fa lapany fitsarana de miankina am'le mpitsara le sendra mpitsara mba tsara toetra ianao zany mandala fahamarinana de mba tafa voaka ianao zany fa rehefa sendra le tsy mandala fahamarinana ianao zany misy an'izany ane tany Rivomamo PDP zany zavatra ohatr' zany tany aloha tany fa tonga ao amin'ny misy mpitory de ny fokon'olona ny toriana de mba mitaraina fokon'olona ny am'le mpitory hoe mba avotsory re zay fa de mijaly zay de ny teny le mpitory eny ary fa vovotsitra nareo de ozy am'izay le ao amin'ny fitsarana ny mpitory no namotsitra nareo fa ny fanjakana mbola mitazona nareo de eo indray aloha zany de miady am'le fitsarana indray le fokon'olona de mivadika vola le satria mitady vola le mpitsara zay le système mila hovaina ray manontolo raha le rafitra miady amin'ny kolokolo eto Madagasikara de maro izy anisan'ny vaindohan-dra rano filoham-pirenena Andry Rajoelina moa amin'ny fiam-pitompiasan'ny faharoa ity le hoe ady amin'ny kolokolo raha neto Madagasikara rafitra miady amin'ny kolokolo de misy karazany maro misy ny paka misy ny samifina misy ny araia misy ny maromaro izy eo miisa 10 bianco fa le eo am'le rafitra reo zany misy am'ireo mifanitsaka andraikitra sao de tokony ahena ihany koa zany le rafitra reo satria anisan'ny mety ampirongatra ny ady amin'ny kolokolo ihany reo raha hoe zay zavatra misy eto Madagasikara zay azonay ty fa ny kolokolo raha ohatra ka ray ilay mpiasam-panjakana de misy olona arivo milahatra azo itivana ve ny kolokolo am'izany fa de problème hafa ny tokony vahana azo itivana ve ny kolokolo raha mahana fahefana ny fitsarana ny exécutif firy moa ny olona mpanohitra amin'ny fitsarana mpanohitra amin'ny fanjakana no mitoboka any amponjany de fantatrao zao hoe tsy mitombona le izy de firy ny olona nangalatra teto itsika ve tsy naheno an'le raha matolo antabataba tao amin'ny fitsarana hoe avy ireny volako efa nahitany mpanao kolokolo mpiady amin'ny kolokolo nanao ankety momba an'iny ve anao raha ohatra nahenao de mba tatarao le vahoaka afaka déclencher an'izany koa ve le mpiady amin'ny kolokolo raha manontany anazy ianao zay any ambanivohitra any miantso ny bianco hoe zay aty misy atratra atero any amin'ny district efa misy boîte à idée any zay efa mahana problème mariko ohatran'izany le valalan'ny resahako teo anie fa rehefa nanontaniana indray ny sasany de hoe misy procédure arahana le taratasina reo de mamaly de tatsaha le valalany any tsy miandry procédure fifa manaikitra le voatavo zareo ka procédure ina tadiavinareo arahana de zany ve moa de tsy takatrin'olona tsy mirarahana zany procédure nareo zany niny any ambanivohitra any fa voava le problème za tsy voava fa rehefa tsy amahana re mpiasam-panjakana de mikisaka le ambanivohitra de rehefa tonga any nareo de Andriamanitra latsaka fefa satria zay ny tiany zareo
tsy ny mpiasa-panjakana rehetra kory eo ary io tsy miankina am'le fitondrana kory aza fa le fonctionnaire mihitsy ny koa nefa problème amin'ny akapobeny fa ndraindray manko tsika mieritreritra foana hoe le mpitonga mpanao politika fa io a fitambarana problème be deaibe izy io fa tsy afaka hiteny tsika fa mpanao politika no mitsaba eny amin'ny hôpitaly ka mivarotra amin'ny fanafody eny amin'ny hôpitaly ary mahana klinika privé ary de le fanafody eo alainy misy an'izany anie tonga ianao hoe misy kito men'ny fanjakana any amin'ny base any a hoe ty anaovana vaksiny rehefa tonga le sage-femme manao vaksiny le inona ty izy le akisy jerena kity misy seringue efa mivilana be deaibe ny ao anatiny ao de miteny le sage-femme hoe ity nga ny kity tsika za tsy nindrona ankizy amin'io de mamaly le médecin chef ataovy amin'io de mamaly le sage-femme hoe raha manaiky tsindromona amin'io zanakao de tsy maninona fa ataoko vetivety eo mivoaka le kity tena izy zany hoe angony le médecin chef iny anaovany zavatra any ambadika any na amidiny mpanao politika ve zany mpiasa-panjakana zany misy koa reo mpanao politika reo tena hoe manao magoya 100% fotsiny zao de rehefa miteny ianao mpiasa-panjakana madinika de ozy izy indray le mpanao politika na ministra hoe mba mila sopla tsika fa tsy rigide be ohatran'izany de mangina indray le mpiasa-panjakana ka tsy olona anankiray izy io tsy président Rajoelina io tsy prime ministre io tsy ministra rery fa itsika ray manontolo mihitsiny hatrany ambany any a efa zatra fomba ratsy tsika tsy haiko hoe avy aiza loatra ny fiaviantsika fa tena ratsy le fiarahamonina ka ninona koa ataon'ny mpitondra fanjakana rehefa tsy vita le fanabeazana an'le olo-pirenena satria samy mangalatra misy loko daholo eny ambanivohitra fa tsy marina zany mahafinaritra ny ambanivohitra tsy marina zany fa misy loko daholo ny tambanivohitra raha mijery ianao ny violona any ambanivohitra ny be indrindra am'izao no mifamototra raha mijery ianao ny voan'olona any ambanivohitra ny be indrindra amin'ny amitsika amin'ny teny zao ny dikan'izay a ny any aza ny potika kokoa rehefa tia nataonao ny analizy noho izany a tsy io tsy mpitondra fanjakana rerika tsika rehetrarehetra io adala io fa raha mbola izay moa ny tiatsika apetrahana ny lovaka ho an'ny taranakitsika de mitovy amin'ny biby ihany tsika zany ny biby mantsy de tsy mitsinjo taranaka mety mitsinjo an'le zanany eo ihany izy ohatra hoe tady avy ny biby hafa hoanina le zanany de arovana fa ny biby tsy mitsinjo zafikely zay mampiavaka atsika ny biby itsika mitsinjo zafikely zafiafy zafin-doalika sy ny aniorinany fa ny biby a tsy mahay mitsinjo zafikely ary tsy malala kory ary ny biby hoe mananjafy ka raha mitovy amin'ny biby ianao a de aza tsy njovona ny zafikely-nao fa ny zanakao fotsiny tsy njovona hatreo ny degren'ny biby mitovitovy amin'ny biby ianao zany a raha ny zanakao eo akaiky ihany no fantatrao fa jereo a le any arina lavitra be ihany fa tsy de mpanao politika rery fa isany teo ny mpanao politika fa itsika rehetrarehetra mametraka problème eto amin'ny firenenao raha mahita ny alatra tany atao ny mpiasan'ny domaine any ambanivohitra any tena mahonena ny mahita ny mpiasan'ny domaine manao bonitolo amin'ny tany ny tatsah de mangina ny tatsah de mandraraka ranomaso sisa no atao manodidina an'le tany mitomany ianao sady manodidina ny tanynao fa lasa le tany manozona tsy haiko zay faran'izano any taranakitsika fa be deaibe io zandary tsy resahantsika tsony a polisy tsy resahantsika tsony a fitsarana tsy resahantsika tsony a ny any amin'ny base rehetrarehetra any ka raha ohatra ianao hiditra mpampianatra fram surtout hoe anao an'le préscolaire mpampianatra préscolaire ianao ka tsy manana relation amin'ny chef cisco de nakamarony condition-le chef cisco amin'ny fiarahana aranofo le mpampianatra fiarahamonina tsy malala akory a zay anao vaba mahana fanantenana hoe ho tafiditra mpampianatra fram mandeha ny dossier any ministera mbola miaraka amina directeur indray ianao vo mba mety tafiditra any ny mpianatra avy any amin'ny université moa raha manao stage any amin'ny ministera rehetra any de conditionnena sexe daholo ny akamarono izy a fa tsy izy rehetrarehetra zay le fiarahamonina na any mpampianatra université aza mbola mpanao politika koa mpampianatra université ka raha ianareo iteny foana hoe io fitondrana io rery ny responsable de ianareo mihitsy zany ny fototr'ilay problème mpampianatra université manao ny ataony docteur manao ny ataony mpitsara manao ny ataony mpiasan'ny domaine manao ny ataony mpiasan'ny trésor manao ny ataony misy mpiasan'ny trésor ny mahavita hoe maty ry olona ry mandray pension
de misy mahavita manodina zany ny le mpiasan'ny trésor rehefa tena ataonao ny ankety efa zavatra nitranga tany aloha tany zany inona fa mbola mitranga amintsika amin'ny teny zao aiza le conscience zay no mahatonga anay mamerina n'le fiarahamonina ao anatina consciencisme satria zay ny idéologie ny RCR nitady fiarahamonina conscient izay tahaka ny tamin'ny andro ny taolo malagasy hoe ny taina mbomivadika aza tsy misy mangalatra conscience zany zavatra zany tsy mila mpiambina ianao fa am'izao tsika sady efa misy polisy mpiambina efa misy pasteur mpiambina efa misy mpanodala fomandrazana mpiambina ia daholo le karazana mpiambina rehetrarehetra reo fa vao mahitsika adala fa izahay ao anatin'ny RCR ary rahitra RCR ny olo anankiray de aza manatena fa ilazarazah fiarso ny ambina anao fa rehefa tsy anao ny marina tsy andeha amin'ny rariny tsy andeha amin'ny hitsiny de aza miditra RCR fa raha mieritreritra mbola itsinjo zafikely tsinjo taranaka ny orinany de mandray anao ny RCR atsitrapoa mba anaparitaka n'izao hevitra zao fa ity lalana ty rery ihany no afahantsika manova ny Madagasikara fa tsy hoe ndao tsika hiazakazaka anonga-panjakana indray de hiady indray tsika de misy exilé politique indray de mokanao tamina indray tsika de miady eo tsika mandritra ny taona maro tsy maintsy réconciliation nationale no afahantsika manova rafitra de mifanaraka tsika ao anatina convention nationale hoe atao ahoana ny fizarana ny rena atao ahoana ny fanabeazana atao ahoana ny fitsarana atao ahoana ny secteur tsirairay de zay tsika vao manantena Madagasikara mandroso engany fa raha ny kajikajinay eo amin'ny fito taona eo ny ilaina de tafaverina mbola lambia de train Madagasikara de zay tsika vao mandeha à grande vitesse fa amintsika amin'ny teny zao tsy vita ny derailleur fotsiny le machine fa nisy ny batterie atanimbary misy le locomotive de mbola bataina miakatra eo ambonin'le lalana eo akaiky lala machine aloha de zay vao bataina miakatra eo ambony lalamby zay vao demarena zay vao reparena de demarena de zay vao afaka mila fito taona tsika manao an'izany zavatra fa tsy mahay miracle zay fa le crise sociale no azo vahana ao anatina fotoana fohy amin'ny alalan'ny finance publique satria ile niteneninay hoe miaopapana ny volalana any amin'ny législative satria ny député ray any mahana conseiller non permanent folo payé à 500 000 ariary par mois 500 000 fois 10 5 millions ariary conseiller permanent omena non permanent omena ny député na conseiller permanent 10 de 5 millions ariary zay zany akoatra ny carburant raha olona fidinany fokotany nefa le rafitra omenay de tonga de olona miasa fa le assistant parlementaire ny vadiny de ny zobaviny de ny zodahany de ny rafozany de ny zanany no ampidirinao de rehefa manelingelina anazy de sorony zay nefa vola tsy maintsy alohan'ny fanjakana isam-bolana ny sénateur ary misy hatramin'ny 4 ny assistant parlementaire satria tsy maintsy mahana zay re olona reo zany nefa re olona reo tsy hitanao izy ny assistant parlementaire an'izy fa izy manakaviny eo ovaina zany rafitra zany fa tsy mety zany de mba zaraina zany vola zany makany ambany vohitra any de ny any amin'ny fokotany mamboly azo fa tsy mila président de la république andehanao cortège amboly azo zany ny azo ambolenao azona 10 ny déplacement anao déplacement na milliard mana milliard avy ny fanjakana ambolena azo maninny zany 1 milliard divisé par 20 000 fokotany ohatrinny zany tonga de feno azo Madagasikara 20 000 fokotany ny eto de raha mahazo 1 million d'ariary par fokotany fotsiny de feno fokotany anankiray satria zany 1 million d'ariary zany farafakeliny zany mahazo 5 kg de graine any amin'ny ny SNG fa na ny silo national ny graine forestière eto Madagasikara zavatra ohatran'izany le fanovandravitra tadiavinay fa raha eritrerititsika hoe mandany 4 milliards mamboly azo na 10 eto antsika namana Michel eo amin'ilay hoe fanovana rafitra mifandray amin'izay nga amin'ity resaka fitsinjaram-pahefana ity satria anisan'ny mandeha eny amin'ny anteny meram-pirenena sy ny teny meran-dolona ihany koa amin'izao ilay lalàna 724 tsipika 420 mahakasika ny feny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana eo amin'ny resaka PDS zany iny fa eo amin'ilay hoe fangonana fahefana eny amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao anisan'ny fototra mety hoe tsy ahafahana mampandroso ihany koa ary isan'ny mampirongatra ny kolikoly satria teo moa zany tany amin'ny Majunga tany resaka taratasy mpanjakana anisan'ny nampigatra le izy le soni
mandalo amin'ny gouverneur am'izao fotoana zao a mifanitsaka any amin'ny solombavam-bahoaka nefa ny gouverneur am'izao fotoana zao Andriamatoa Lazaraza Fiason de tsy ao anaty lalam-panondrenana fa région ny any amin'ny lalam-panondrenana nefa novaina an'io daholo am'izao le gouverneur mifanitsaka fahefana amina solombavam-bahoaka izy am'izao fotoana zao misy ihany koa ny préfet ny amin'ny districta eny na ny lehibe ny districta ihany koa mifehy an'izay resaka eny ny foton'izay mifanitsaka ny andraikitr'ireo ary nisy any mampirongatra kolikoly misy taratasy-panjakana am'izao fotoana zao hoe tsy maintsy mandalo gouverneur vao manan-kery izy eny fotony eny zany faravitra maty efa tsisy raha manjary any ao eto Michel tsika ve moa de andany andro hitanisan'izany fa raha zavatra tsy nanjary tao anatin'ny enimpolo taona ve mbola misy ho raisina asy voankazo anaty sobika ray de apetrao ao a mandritry ny tapa-bolana ray volana mbola afaka manatiana ve ianao fa mbola misy tsy lo ao ka hifidifidy ao ianao fa na hiteny anao gouverneur na hiteny anao be ny tanàna na hiteny anao député na hiteny anao chef district tsisy raha manjarany any gouverneur zany tsy ao anaty lalam-panondrenana nga azo ovaina ny anarana anaty constitution zaho a tsy mahay lalàna fa mahafantatra hoe tsy mety zany izahay bado raha novanarana de makeny amin'ny tribunaly ka raha ovainao ny anarako rapitso tsy ataonao laza ao ataonao zavatra hafa de any amin'ny tribunaly zany vao azo atao fa ny asesirero na vita nanovanarana tsy mandalo tribunaly hoe mety ny anarany laza de avadika liza na loza na leza rapitso amin'ny asese zany a mitovy izany a efa manao fanainina le manam-pahaizana tompona andraikitra ny rarany tompoko so de verina fa io fitondrana io ary ny responsable am'zany io ane régime mandalo fotsiny io fa ianareo membre ny ACC nametraka pacte de responsabilité teto ianareo membre ny ACC ane nanakorotana teto tamin'ny 2009 ianareo membre ny ACC ane nanakorotana teto tamin'ny 2002 ianareo membre ny ACC ane nanakorotana teto tamin'ny 97 tamin'ny fifidianana amin'ny président Jacques Libera sy ny président Ratsiraka ny anareo ane nanakorotana teto tamin'ny 2001 nafindra tany Amantasoa ny ACC fa aminareo zany azo vaina ny anarana raha misoratra anaty copie satria ny copie an'le firenena de ny constitution de ao anaty copie de niteraka hoe reto avy ny zanaky Rasosy Rabe de ao misy soratra mazava tsara hoe gouverneur ny any amin'ny faritra any amin'ny faritany any amin'ny faritra de chef de province ny aty chef de région ny any amin'ny faritra chef de province ny any amin'ny faritany be ny tanàna ny any amin'ny commune article 151 154 158 fa ianareo mahita an'izany tampotampoka io hoe azo ovaina gouverneur fa tsisy afa-tsy hoe fanomezana anarana fotsiny io eny ary fa de asa ovainy zanakareo ny anaranareo ray aman-dreniny fa mety aminareo zany fa za tena tsy mametsina le fitondrana amin'ny zavatra oatra zany fa ianareo milaza fa nianatra manao an'izany zavatra zany mamoetra mamotika nyity fireneny ity de be io zavatra io oatra zany a ary tsy misy olona manam-pahaizana ve sa hitsangana ka mba hiteny na mpitsara ray aza tsy santanylony tatabatra hoe za hiala amin'ny asako satria matavatra hoe mamelona zanaka fa le zafinao ve manao ana raha voaro ange le zanaka ao amin'ity le zafinao ve tsy fantatrao am'le ohatra noariko teo zay daholo ny excuse mpiatsa-panjakana zay mbola kely anaka rehefa lehibe ny zanakareo zany vo hitenonareo de le zanakareo am'izay ndray maka ny toeranareo zay ne mbola kely anaka zay zany le raison mangasy de avy ndreo le zafinareo zay ne mbola kely anaka de ikely anaka fontsika mandrapitapitra ao tontolo zao a de zao ny avaratsika mandehana any tsy midiga de njana jereo fa teniboatra mifako igagany zao tontolo zao mihitsiny raha hitan'izao tontolo zao io fa mety zany ho anareo kely anaka fa inay zay heverinareo fa tsy mitaisa fa inareo kely anaka de mety le izy ka rehefa tsy anitsy an'le mpitondra mpiasa-panjakana fa misy mpitondra mamoaka vola amin'ny anarany vadiny mahana association mivadiny de budget-panjakana tonga de affecteny amin'ny association ça ne se fait même pas ozy mivazaha de mangina ny trésor zay ne matavatra hitanao monsieur laza manahirana ane izy ity zay le nampianarana tany an-tsekoly zany manahirana fa zay io zany tsy mba sahirana zay io zany tsy mba mely-mba de majanaka de zay io zany tsy mba kely anaka de zay io zany tsisy ninina tahorana mihitsy fa zay zany iverinareo fa mafy be mahatena izao zavatra zao marary le tompoko le fiarahamonina tena marary le gasy mandiana ianareo any ambanivohitra any de mba hajereo le fatin'olona tapado
olombelona zao loarana amin'ny masony de hitatsika miara-mahita zao tsika amin'ny sary tsisy déclenchement dossier akory na ray aza hoe io déclenche io recherche io aizy reto olona namonony reto olona reto fa de hoe raha makany amin'ny zandary ianao mitondrahanao papier fa tsisy papier ao vidiana papier tsy velany ezy de efa misy formulaire tsy velany etsy etsy amin'ny cyber izy de izy any tompo le cyber vadin'le zandary any tompo le cyber de makany amin'ny commune anao tsisy imprimé ao misy cyber ivelany etsy misy cyber etsy misy le acte de vente ao nareo mividy le izy any tompo le cyber vadin'le be ny tanàna le izy ohatr'zay zany ataotsika makany amin'ny bus ianao manao accident ny bus izy any tompo le bus pitsara ny tompo le bus nefa voarara ny lalàna zany fonctionnaire manao activité commerciale ka raha pitsara ny tompo le bus aninona ny gendarme tandray aminareo manao constat mamely ana ao fa atao hoe diso le voadona de akatony any dossier vita de azagaga ianareo vaoaka malagasy raha matimaty foana ny avanareo satria zay le rafitra la ny andro hoe tsika miatsiny président Rajoelina anazy anany anazy fa teo izy teo koa ny teo alohany fa navita inona nefa de mbola nisy koa teo alohany zay fa navita inona de tsika foana miatsinindreo olona reo fa reo mipetraka ambonina rafitra tsy azo ataony aniny ingouvernable Madagasikara raha io système misy io ka na io Obama aza apetraky tsika eo raha pitso de itony na io Obama i démissionne na io Obama iverina amin'ny rano petsam-bava mizara vary de mizara laoka mizara bombo de mizara voanjo amin'ny kapoaka efa tsy tam'ty fitondrana ty eny zany fa tsy hoe ty fitondrana ty rery no zara zavatra ohatran'io tany amin'ny deuxième république nge nalaza zany tsaky pop zany ndany eno ny rano petsam-bava ndany eno ny iran'ny sareraka ndany eno ny iran'ireo mpira rehetra engagé rehetra efa mitantarana zany zavatra eno ny iran'ny tselonina fa tsy voandroany ny fripy io hoe sisa tsalaka njareo vazany mameno ny arabe publique ira zany de la mode zany zavatra zany eto Madagasikara de tsy misy ministra anankiray samy teny hoe mba manahoana ny hygiène gasy fa hiainy daholo ny anabavintsika sy ny renitsika no mividy atin'akanjo tsisy taitra am'zany tsika gasy fa mety amintsika zany de iny de conteneur ray tonga de balle ray de ravana iny tonga de atin'akanjo ray manontolo ny ao anatiny ao de tsisy resaky hygiène zany eto amin'ny fireneny ty nefa misy vehivavy ministra be de be ao nisy fotoana raha vehivavy ministra santé nisy fotoana raha vehivavy ministra ny commerce de ty fitondrana rirery ty metsika tsiny am'zany zay tompoky sy mameny tsiny ny fitondrana io rery fa rafitra efa maty efa enimpolo taona mahery io ny lovaitsika forcena napetraka teto satria niverina fanaleo ty ntsika zay rafitra zay no vaina efa zay tsy mitady fahavalo raha mivoy an'zao hevitra zao zay no nay hoe zay tsy mitady fahavalo zay le izy namana misy eo amin'ilay rafitra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana hatramin'izay hatramin'ny siny fifidianana filohan'ny pirenena teto Madagasikara angamba de maro foana no mitorabato an'ireo rafitra ireo rehefa fotoam-pifidianana moa zany anisan'ny hoe tsy azo antoka ireo tanily ireo olon'ny fitondrana teo daholo hatramin'izay tsy hoe zao ACC zao ihany fa anisan'ny nazo an'izay daholo ngamba ny ACC teo aloha esoesoana amin'ny zavatra nambariny ihany koa toy izay foana zany le zavatra mahazo inona ny mety ho fanovana zany mahasolo tena ho avokoa mantsy ireo rafitra misy eto amin'ny firenena toy ny hoe any amin'ny mpitsara ny mpisolovava ny mpanao gazety ny firaisamoan'ny pirenena ny administrateur civil toa ny ACC sy ny CNI zany reo manomana sy mikarakara n'ilay fifidianana reo foana no azo lazaina hoe tsy azo antoka ireo ny njehan'ny mpanao politika foana reo hatramin'izay rehefa hoe tsy mahazo rarina any amin'ireo de hoe tsy azo antoka rehefa mahazo rarina indray nefa ny eny ankilany de hoe mety le zavatra ka le rafitra hoa tsy mety satria nanova CNI njato aza tsika de le structure ny CNI mijanona eo no vaina isanandro isanandro azy ny lao anatiny eo de le structure ny CNI mijanona eo fa tsy le olona ao ny tokony hovaina fa le CNI mihitsy ny tsy ilaina tsy ohatran'io zany mikarakara fifidianana zany membre ny CNI nge manaiky an'izany be dehibe membre ny CNI ao mandre resy lahatra amin'ny RCR tena marina le tenenareo fa ny anay motif ivelomana de tsy hita fa zay mivelona ato ka raha ohatra ka mbola mahavelona anareo le fako eo ami'tiky raha mahavelona anareo le fahorian'ny vaoaka malagasy mba jereo ihany tele isanandro zany nisy fahatola ndray hitatary nisy fahatola ka zay zany le fivelomanareo tsy hoe nareo akory no alanay fa efa fantatrareo le dégâts ateraky le système fantatry ny ACC ny dégâts ateraky ny système fa tsika nova CNI atao inona de zany ny divan'ny mpanao politika ary zany tsy nidirana ao anatin'le lutte hoe hovaina ny CNI de milamina eo
de zay tafakatra manaovan'le siny indray hoe ataony metimety aminazy ka tsy zany ny fananganana rafitra misy teoria any ny fananganana rafitra atao inona io de par rapport amin'ny teoria inona no itondranan'io hoe ho efficace io rafitra io mandehana makany États-Unis raha misy siny izany any hoe commission nationale électorale indépendante hoana moa siny aizany tany vola ina moa définition indépendance Michel maleo tena izy raha ohatra ka miankambola amin'ny fanjakana ao maleo teny amin'ny ahoana moa zany le olona karamainao hoe ianao zany a manakarama olona ao an-tranonao a de ianao maleo tena zay zany le izy de ohatr'izay koa le rafitra hoe ndao ametraka lehibe ny mpanohitra de lehibe ny mpanohitra karamain'le fanjakanao de mbola anohitra izy rehefa avy eo de ndao tsika ametraka ACC haute cour constitutionnelle zany tsy ohatran'io fandrafetana anazy tsy lazarazafy aso mainindry fa misy juriste ao anatin'ny RCR milaza an'izany hoe tsy mety io rafitra io noho izany le tsy développena eto fa resaka teknika raha teo le izy ka raha anova ACC tsika mandrapitapitra zao tontolo zao tsika de tsy manova nininy tsika fa tsy io zany atao haute cour constitutionnelle zany tsy io zany afaka olona anankisivy ve ny anapaka no avysika mianakavy eto zay manao votre zareo de 5 zany manaiky de zay zany atao hoe mety fizy milaza aminao fa mety nolazain'olona 5 nefa tsika misy 5 tapitrisa ahoana mampety an'izany vote zany tsisy degré akory le izy hoe atraiza ny hiérarchie lalovan'le lalàna fa tonga de hoe alefany amin'ny ACC iny de le ACC mamaly fotsiny tsy maninona fa alefasiny aloha mibe ny tanàna mitondra eo mandritra fa nanina ny ACC raha mikondane an'le fanjakana hoe anti constitutionnel rehefa tsy mahavita fifidianana nareo anatin'ny zavatra ohatran'izao tsy navita fifidianana ange le fanjakana inona ny antony mba niteny ve a ny ACDDED zay nyravana niteny ve a ny ACC niteny ve a ny CENI niteny ve a ny ministèren'ny intérieur hoe monsieur le président tsika tokony anao fifidianana raha tsy mahavita an'io tsika de indicateur na échec zany a amin'ny démocratie isan'ny tabataban'izany teto fa tsy hoe tsy vita le fifidianana de vita tsy redevable zany fanjakana io ohatrohatr'izay le problème an'le rafitra zany hoe zay tian'le mpitondra atao io zany a de zay ataonareo ambonimbony fa efa nareo no lehibe ao de efa namety zay ataonareo fa nareo ambonimbony ao zay le fomba fisainan'ny gasy ka raha mbola akinina amin'ny eo ambony zany ny fiainantsika de maiza milomano anatin'le fako fa verina ihany fa tsy zao fitondrana zao rery nanao ny adalana rehetra eo fa natony fitondrana teo de nisy nanoerana tamin'ny 2018 ny fitondrana teo alohany natonga fitondrana tamin'ny 2018 de nisy ny tolona tamin'ny 2009 natonga ny tolona 2009 de nisy ny fitondrana tamin'ny 2002 natonga ny tolona tamin'ny 2002 de nisy ny fitondrana tany aloha tany de iverina indray tsika zany hoe zay indray tsy afapo de ny manahirana amin'izy zay re tafiditra ao mangina ny vavaka ianao fe maheno hoe ohatrina carburant-ko ny carburant-nao de 20 millions FMG par mois ianao fa maheno an'izany misaotra betsaka anareo fa hiaro fitondrana ange zany ianao automatique ianao tsy ary nanana tomobile fa 4 ela ny entinao niditra ao amin'le sehatry ny fanjakana mahita ianao manana droit mividy 4x4 raha ao anatin'le izy ianao fe mbola hiala ao zay le rafitra satria mamono an'le mpiasam-panjakana na mamono an'le mpanao politika miditra ao zay ny mahatonga an'le fiarahamonina mikorotana ambony ambany makasitraka n'Andriamatoa Lazara Zafiason tapitra sady moa le fotoana nafanandresaka fa mbola maro ny tena horesana moa zany asaina trano rehefa tonga eto Antananarivo moa Andriamatoa Lazara Zafiason ivahiny ety amin'ny ICM radio fotoana zao hitondrana afatra sy mety nisy ny zavatra nomanina olazaina ary ihany koa laharana finday ho an'ireo olona liana foto-kevitry ny RCR ka hoe anaradianareo tsy zay namana Michel no maindrindra mieritreritra fotsiny zay mba handray andraikitra de rehefa nieritreritra zay mba handray andraikitra de nivondrona ny olona hoe izavitsika mba mahana eritreritra fa tena tsy mety zavatra misy de mifameno zay ao anatin'le izy mifameno zay ao anatin'le atao hoe complémentarité valeur anay zany na soatoavina dia samy responsable izay ao fa sao de mieritreritra hoe hitra RCR de alangalana samy responsable ary tsy misy fanapa-kevitra laza rery ao fa tsy mitovy amin'ny parti politique rehetrarehetra io fa za tsy patron ny RCR fanapa-kevitra ambonina aneo consensualité ary neutralité vis-à-vis de la religion zany hoe mifanajy izay ninona finoana Michel ninona finoana zay miditra ao de tsy miresaka finoana zay ao fa
Madagasikara anjery anay satria misy olona eto mpandala fombandrazana, misy olona eto mpivavaka, misy olona eto bodista, misy olona eto sy mivavaka mihitsy. Zany rehetra zany ny valeur anay. Ny afahanao contacter ny RCR dia miditra ianao page-ny na Lazaraza Version dia mandefa message na ny Rassemblement des citoyens responsables, misy be dia be ny page ao anatin'ny FB, na miantso anao numéro téléphone ao anatin'ireo page ireo dia afaka micontacte ny RCR ianao dia mian'ny RCR lien idirana membre dia rehefa tonga any anatin'ny membre indray ianao dia misy olona micontacte anao indray dia tsy maintsy misy fiofanana zaraina aminao ary lavitra ezaka koa le izy fa aza omena tsiny raha mandeha miadana izahay fa fiarahamonina efa maty misy atsika eo ka tsy maintsy izay mandamina tsikelikely koa anatin'ilay satria misy le mbola manaty anao hiditra parti politika dia seza zay na hiditra parti politika dia vola zay tsisy t-shirt ao anao fa raha misy t-shirt dia mandoa vola ianao no tia andray andraikitra fa tsy zay tia andray andraikitra tia amin'ny côté misy anay ianao no tia hiditra andray andraikitra noho izany samy mandray andraikitra tsika dia ianao mividy t-shirt fa tsy zay no amin'ny t-shirt anao tsy mitovy amin'ny approche amin'ny parti politika rehetra fa fierté eo anay manao an'le t-shirt RCR satria nanandoa vola aza zay satria fantatray fa asoan'ny malagasy no anaovanay ny t-shirt fa tsy nisamboranay vola tany ivelany iny nanano fanay hélicoptère fa ny anay ny t-shirt dia zarainay amin'izay olona mieritreritra ny andray andraikitra dia ianao mampandrosa n'le fampandraisana andraikitra fa tsy hoe ianao no bataina fa ndaontsika hibatan'le marefo entsika manarina any Madagasikara. Ankasitrana anao namana Michel kasitrana ny ato amin'ny ICM radio irina mba natafita avatra ny fionatsika an'izay isorana be deabe ny pianotsika sady anaovana mandram-peonao manaraka indray veloma toka mahakasitraka indrindra miverina ny fandaharantsika anio amin'ny sivoralina moa zany orinany tantara indray miaino amin'ny onjam-peony 730 ary ihany koa ny sabotsy amin'ny 12 araky ny mahazatra izany tenako mbola manome fotoananao mpiaino amin'ny 900 ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Zara hevitra fandaran'ny sapan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny ICM radio 730 andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena. Zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 24 orasy 1